Raba tompoko lasy tompoko vavy de mbola ankafaliana atrany indray no anolorana anao ny vaovao makasika ny tetry ny andro ny rovotoza sy ny vinany tetry ny andro ho an'ny zoma sy ny sabotsy ary ny alahady ho avy izao. Ho an'ny izay indrindra ary dia efa mizotra tsikelikely miamanatona ny morotsiraka aloha ilay rivotoza zay na raha maso hatramin'izay somary nahazo hery kosa izy raha ho an'ny anio tamin'ny efatra ora tolakandro teo satria dia tempête tropicale modérée no misy stade misy azy tamin'izany any amin'ny raiky amby enimpolo sy valonjato kilometatra atsinanan'ny Capeste na hoe Antala kosa no nisy ny fohibeny tamin'ny efatra ora tolakandro ny rivotra miaraka aminy dia 5.70 kilometatra isan'ora ny tafiditra kosa dia mahatratra amin'ny 100 kilometatra isan'ora. Arakin'izay fizotran'izay de mikisaka mianandrevana tsikelikely izy ary miamanatona ny morotsiraky ny Madagasikara vinavinaina mipaka Antanety kosa izany ho an'ny alahady zany hoe ao anelanelan'ny Antala sy Toamasina zany no hiditra Antanety ny rivotoza upetsaka ny rotsakorana arak'izany ho an'ny faritra Savasy amin'iny Analanjorofo iny upetsaka kokoa zay ny alahady ka hatrany amin'iny faritra Sofia iny. Raha mikasika ny vinany tetry ny andro kosa indray ary ho an'ny telo andro fanaraka amin'izay fandalovany rivotoza zay ny zoma maraina ho an'ny krismasy aloha dia mbola misy tandrivon-drahona hatrany ny morotsiraky ny melaky sy menabe mahazo ny ilainy andrefan'iny ohaty mahatsiaritra sy amoromanikatra ty amin'ny tapany avaratsy ny anosy iny fa ny akoatr'izay dia saika maina amin'ny ankapobeny raha somary mandrahondrahona hatrany ny faritra Savasy ny faritra Analanjorofo ny tolakandro ho an'izay krismasy izay ihany de efa manomboka mitoetra tsikelikely ny orana malefaka ho an'ny faritra Savasy Analanjorofo ny Nasana Sofia sy amin'iny faritra Tsinanana iny misy tandrivon-drahona izay mety arankotroka kosa raha ho an'ny faritra melaky sy menabe ny ny faritra tsy mandrevana trano sy ny tapany avaratry ny faritra Anosy aty amin'ny ampovoantany kosa de saika ho maina amin'ny ankapobeny. Raha ny maripana dia mbola somary mafana aloha raha ho an'ny rapitso manodidina ny 5.20 ka hatramin'ny 4.20 aty amin'ny faritra ampovoantany 3.20 ka hatramin'ny 2.30 ny morotsiraka Atsinanana ary 4.20 ka hatramin'ny 3.30 ny morotsiraka Andrefanosy mahatratra 4.30 kosa ny ambony indrindra any amin'iny Antsohisy amin'iny faritra Androia iny. Raha ho an'ny sabotsy ary dia efa somary mikasika ny morotsiraka zay rotsakorana zay saika hanorana amin'ny ankapobeny ny morotsiraka Atsinanana manontolo iny isy tandrivon-drahona zay mety anakotroka kosa ny aty amin'ny andrefan'ny nosy manontolo ny aty ampovoantany moa dia ifandibiasan'ny orana malefaka ny atsefatsefanefa amin'ny ankapobeny aloha de somary mandrahona ho maina kosa aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy. Ny maripana raha ho an'izay sabotsy izay de manodididina ny 9.20 ka hatramin'ny 4.20 ny aty amin'ny faritra ampovoantany raha toa ka 3.20 ka hatramin'ny 2.30 aty amin'ny morotsiraka Atsinanana zay mbola somary mafana amin'ny ankapobeny aloha ny atsimo ary 5.20 ka hatramin'ny 3.30 morotsiraka Andrefanosy mbola mafana hatrany aloha faritra Sofia satria de mahatratra 5.30 degré Celsius. Raha ho an'ny alahady kosa indray de saika ahitana orana amin'ny ankapobeny ny faritra rehetra manerana Anosy vokatry n'izay hoe efa Antanety somary Antanety kely ny rivotoza anorana tandrivon-drahona mety arakotroka kosa izy anefa raha ho an'iny andrefan'ny Anosy iny. Ny maripana dia midina amin'ny ankapobeny amin'ny inanasana Anosy manontolo satria dia manodidina ny 3.20 ka hatramin'ny 4.20 izay raha toka manodidina ny 4.20 ka hatramin'ny 3.30 ny morotsiraka Andrefanosy ny aty ampovoantany kosa dia midina hatramin'ny 9.20 degré Celsius ny ambony indrindra ho an'ny faritra ampovoantany ny mafana indrindra zany dia amin'iny Morondava sy amin'ny faritra Androiny 9.30 degré Celsius. Ny vaovao dia mafisina trany fa de efa misy ny fanaraha-maso mikasika ny tany falotoan'ny rivotra ho an'ny toerana efatra eto andrenivohitra zay ho ampitana amintsika izay manomboka ny rapitso krismasy dia ny Ampandrinomby sy Ambohiday Andrahoaro ary amin'iny Sonerana iny. Ny tsara fantatra ihany koa dia efa miova ny laharana azohonan'ny Meteo Madagasikara indrindra fa amin'izao vanim-potoanan'ny rivotoza zao dia ny 034 94 580 97 de makasitraka anao indray nanaraka izany hatramin'ny farany manasanao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.